Faly miarahaba antsika rehetrarehetra izay manaraka an'izao video izao indray ary entaniko ianao hanaraka an'izany hatramin'ny farany. Raha ny vahiny tao amin'ny fandarana tany sy lanitra i Pasitera Tolotra Ratefy dia nanambara izy fa tsy resy lahatra ny amin'izany zavatra lazainy izany aho nefa noho ny argument izay entina hanamporofona ny zavatra lazainy. Maro be izy ao fa point vitsivitsy ihany no horesantsika an'io mba ahafantaranao ny antony tsy mampanaky anahy izany. Jiosy ny gasy satria mianarana dia malagasy. Raha ohatra ka jerenao izany fitenenana izany dia tsy ho hitanao mihitsy raha tsy afa amin'ny alalany teny hebreo. Malaha, gaza. Malaha dia mpiatsambo. Gaza dia ny dikany dia namakivaky ranomasina, nandalo dia lasa ary nanjavona. Raha ilay anarana hoe malagasy izany no raisina izay midika hoe vahoaka mivezivezy dia marina tokoa izany, saingy tsy d'origine juive fa d'origine austronésienne satria ilay anarana mihitsy ary hoe vahoaka dia azo avy amin'ny austronésien hoe vahoaka, midika hoe kanao hoe à balancier, izay nanomeny hoe teny hoe vahoaka amin'ny teny malagasy, izany hoe peuple de la mer na hoe peuple des canoës. Araka izany dia manamarina kokoa ny histoire officielle ny origine ny malagasy izay hoe origine africain sy asiatique, izany teny izany fa tsy d'origine jiosy. Ny anarana hoe Madagasikara, raha hitady ho aiza ianao na hitady ho aiza tsy afaka hita ny dikany eo raha tsy amin'ny teny hebreo. Madagascar, moa trondro fanomezana. Talohan'ny nahitan'ny Européenne ny Madagasikara, izany hoe tamin'ny période de grande découverte, niaraka tamin'ny Marco Polo sy Vasco de Gama sy ny sisa, dia efa nanana ny anarany tena anarany Madagasikara izay nomen'ireo mponina voalohany nipetraka teto. Araka izany, ny Européenne no nanome an'io anaran'io hoe Madagasikara. Ka raha i Madagasikara io anaran'io izany no iangana atao fototra hitadiavana ny origine ny Madagasikara dia diso satria anarana nomeny Européenne azy fa tsy anarana nomeny mponina voalohany teto. Araka izany dia io anarana voalohany io aloha no mila tadiavina sy fantarina, dia rehefa fantatra io dia amin'ny alalan'izay no hitadiavana ny origine. Ka raha Madagasikara izany no iangan'ity Pasitera ity fa hoe d'origine juive ny gasy dia diso. Dia ny tantaranyity mihitsy zany no jerentsika lalina kokoa ny trandraka ny harena ambanin'ny tany voalohany teto Madagasikara dia zareo extraterrestre. Mba fahalalan-javatra zany zay mba manana fotoana mba hahita azy mba zareo le hoe la 12e planète. Io dia mitantara ny zareo extraterrestre. Dia avy eo taritin'ny Pasitera ny amin'ny resaka extraterrestre ny resaka dia hoy zay hoe raha tena olona mpandinika sy mpikaroka tokoa dia izany hypothèse extraterrestre izany aloha alevina impito mandifotr'olona satria tsy tafiditra ao anatin'ny domaine ny science fa tafiditra kosa any amin'ny domaine ny fantaisie. Ka raha ohatra ka hitady origine ny malagasy izany dia tsy tokony ho tafiditra mihitsy aloha ny resaka extraterrestre. Milaza izy fa ny trandraka voalohany harena kibon'ny tany voalohany teto Madagasikara dia ny zareo extraterrestre. Dia hoy zay mantsy anao hoe voalohany indrindra, une affirmation extraordinaire nécessite des preuves plus qu'ordinaires. Izany hoe tsy passage kely tsisy dikany ao amin'ny baiboliny dia entinao hanamporofona izany. Tsara chance ianao Pasitera fa manana fotoana tokoa tsika izao hijerena izany hoe inona izany la 12e planète. La 12e planète dia boky nosoratan'i Zekaria Sitchin tamin'ny taona 1970. Ao anatin'io boky io izy no milaza fa misy planète iray antsoina hoe Nibiru na koa hoe Nemesis, fonenan'ilay Andriamanitra antsoina hoe Marduk, na koa hoe devoly ny mpino sasany. Tsy mandalo eto amin'ny système solaire izy io raha tsy isaky ny 903 taona. Planète ngeza lavitra noho Jupiter izy io. Marihana nefa fa tsy misy io planète io fa fantaisie fotsiny. Efa namoaka démenti momba an'izany ny NASA
ary efa navoaka tamin'ny vaovao an-tsary tahaka izao araona izao ihany koa. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette planète qui n'existe pas et qui pourtant devrait nous percuter en 2012, la planète Nibiru? Alors ça, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, parce que un journaliste scientifique, avec plein de guillemets partout, américain, a écrit un bouquin expliquant qu'il existait une 10e planète qu'il avait lui-même trouvée en examinant des tablettes d'argile babyloniennes. Une source particulièrement fiable. Particulièrement fiable. C'était des astronomes, les Babyloniens, Ah bon, d'accord. Pointus. Mais simplement, ce fantasme de planète inconnue est revenu à travers cela. Et donc, il annonce que cette planète Nibiru donc revient avec un cycle de 3600 ans, c'est une planète inconnue qui revient tous les 3600 ans, mais qui est déjà passée. Et cette planète aurait frôlé la Terre, elle serait habitée par... Ouais, on va pas rentrer dans le détail du fantasme absolu, mais... Ce qui est merveilleux, c'est que vous avez là un fantôme, vous avez là quelque chose qui apparaît de nulle part. There's no planet Nibiru, there's no planet X, and nothing is hurtling toward us. But there have been claims on the internet that there is a planet called Nibiru, 4 times the size of the Earth, that's going to come close to the Earth or smack it in December of 2012. But there's no telescopic evidence. There's no evidence that it's perturbed any of the inner planets or the outer planets, which it would have to do if it were in an orbit around the Sun. And so there's no evidence whatsoever. And as Carl Sagan pointed out many times, extraordinary claims require extraordinary evidence. And there's no evidence whatsoever for Nibiru. Raha izany no izy dia tiako ny milaza aminao fa ity pasteur ity zany dia tafiditra ao anatin'ilay kategorian'ny olona izay milaza fa hoe ny civilisation taloha, izany hoe tamin'ny civilisation égyptienne ohatra sy ny Maya dia en contact tamina extraterrestre izay nanome ny fahalalana matematika na astronomie na médecine sy ny sisa. Marihana nefa fa io théorie io antsoina hoe néo-éphémérisme dia théorie pseudo-scientifique, izany hoe tsy manana fototra scientifique fa fantaisie fotsiny ihany. Fitsaroana nataon'ny ireo manam-pahaizana katolika eran-tany dia nanondro tamin'ny fotoanandro tany amin'ny 1700 tany ny Afrika Atsinanana ho berceau de l'humanité. Fa tsy fantany fa ny ampitany ao fototra. Dia mbola diso ihany koa hoe tsy ny mpikaroka katolika manerana ny tany no milaza fa i Afrika ny berceau de l'humanité. Ny science na ny marimarina kokoa ny paléoanthropologie no nilaza fa i Afrika ny berceau de l'humanité. Arak'izany ny église katolika dia contre ny théorie de l'évolution ary tsy nanomboka nanaiky an'izany izy raha tsy tamin'ny taona 1779 tamin'ny alalan'ny Jean Paul II taorian'ny Vatican II ary no confirmeny Benoît XVI zany tamin'ny taona 2007. Noho izany dia diso ny filazana fa ny mpikaroka katolika nanerana ny tany milaza fa berceau de l'humanité i Afrika. Tsisy afa-tsy désinformation loatra eto ny zavatra lazain'ny pasteur. Engany eka mba hisy porofo azo raisina. Ndao aloha tohizana ihany. Inona raha aloha naporofo fa fitena fototra tsika pasteur? Eny azy. Dia jerentsika ny tantara azy. Genesis 2:2. Dia ho jerentsika hono ny tantara. Dia Genesis 2:2. Marihana fa ny baiboly dia tsy manana fondement archéologique ary tsy manana fondement historique. Arak'izany dia tsy manana fondement scientifique ka tsy azo raisina mihitsy ho porofo na roviana na roviana. Ny baiboly dia marina ho an'ny olona izay mino azy ihany fa tsy marina eo imason'ny science. Diso zany ny fandraisana ny baiboly ho tantara anaporofona fiavian'ny malagasy ho jiosy. Inona raha ny tena lalàna sy lazan'ny pasteur atolotra fa jiosy ny gasy? Eo. Tsy zany kosa pasteur, zany no tena porofo faran'izay ridicule indrindra. Tsy porofo mihitsy zany sy ny demain zany raha izay ny tena anaporofona fa jiosy ny gasy. Satria zavatra ny afaka manontany anao zany hoe ahoana ny ahafantarana fa efa nitaingina tomobily ianao? Eo. Ahoana ny ahafantarana fa efa ninambary sloky ianao? Eo. Ahoana kosa ny ahafantarana fa mandainga ianao e? Eo.
Arak'izany raha ny fahitanareo azy dia tsy io sy ny demain io mihitsy no porofo entina hanamarinana fa jiosy ny gasy na ny fiavian'ny malagasy dia jiosy. Hatreto dia tsy mbola misy argument na porofo mihitsy aloha miconvaincre anahy entin'ity pasteur ity fa zavatra ridicule sy désinformation fotsiny no entiny. Ny zavatra mampalahelo dia mandeha amin'ny TVM ny zavatra toy izao. TVM izay hitan'ny malagasy manerana ny nosy. Ny zavatra lazainao nefa dia zavatra diso, zavatra tsy mitombona. Ny malagasy rehefa reraka avy miasa, sahirana, mitrongo voahomana, ka sendra mba hijery télé dia zavatra ohatr'izao ny hitany. Tsy anam-potoana mihitsy izy hiverifiana ny zavatra mandeha ao. Arak'izany dia inoana eo hoe marina, jiosy tokoa zany ny gasy. Satria tsisy na iray ary afaka hiverifiana izany information zany. Ny accès amin'ny information dia efa sarotra, ny fiainana sarotra, tsy possible mihitsy ny vérification. Noho izany tsy mendrika ny mandeha amin'ny fahitalavitra nasionaly ny zavatra toy izao. Raha nahalinanao ny vidéo dia isaorako anao izany dia mandram-peona ho amin'ny manaraka indray. Soa tompoko.